efa ndresaka n'izay fanatanterahana ny fampiavana-pirenena izay antsika dia nivoaka tamin'ny fanginan'ny prime ministre teo aloha ny docteur Kolo Roger anisany nitondran'ny faneho-keviny ny mahakasika ny fanatanterahana izay fampiavana-pirenena izay. Ny fijerena amin'ny fampiroboroboana ny lafiny sosialy no antoka tongavana amin'ny tena fampiavana-pirenena hoy ny prime ministre teo aloha ny docteur Kolo Roger. Efa manana filoham-pirenena voafita amin'ny fomba demokratika i Madagasikara ary ilaina hoy izy ny fanosehana misimisy kokoa lafiny fampandrosoana tongavana amin'ny tena fampiavana-pirenena. Tsy misy maharatsy an'io fampiavanana ny mpitondra teo aloha kanefa ny fahitako azy ny fampiavanana tena izy dia ny atao hoe justice sociale, zany hoe fijerena an'ireo avatsika satria olombelona sahala amintsika ihany izy fijerena an'ireo avatsika izy adiny foana hatramin'izay ireo atsimo, ireo any atsimo na ireo ao an-davamamba na sahala amin'izany ireo no tokony hokarakaraina fa rehefa ireo no tena voakarakara tsara dia andeha ho azy ny fampiavana-pirenena. Tsy hisy ny justice sociale raha resabe fotsiny no atao fa tsy hiditra amin'ny fampiavanana fikarakarana ireo zay mizany. Efa misy any ny président zay voafidy ny vahoaka ary amin'ny fomba demokratika efa communauté internationale mahalala an'izany ary manaiky an'izany kay izy zany no tokony hoentina, izy zany tokony hoe mitondra ny zavatra io ary izy amin'ny fanampiana azy zany tsika rehetra fanometanana miaraka aminy mitondra izay hoe ataontsika hoe justice sociale zay. Momba ny vola 220 miliyary ariary nomena ny tany Atsimo-Nosy fony izy mbola prime ministre dia nisy ny fanampananjavana ny eto prime ministre teo aloha Kolo Roger. Io 22 miliyary io dia plan budgétisé zay natao hanavotana ny Atsimo mba tsy hampisy an'io kere isan'andro io ary mba irehabilité koa ny olona zay voany fohantrana nareo dahalo lavolefiny fa tsy nisy mihitsy taonay nanome na ariary zany tao amin'ny fanjakana hoe nanome na ariary an'ireo olona reo hoe mba hampilavolefina azy. Araka izany dia heverin'ny docteur Kolo Roger fa fotoana tokony hijerena misimisy kokoa ny fampandrosoana ny sosialy zao mba hisiny ny tena fampiavana-pirenena.